Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zato taona mahery lasy izay dia nisy mpitandrina frantsay malaza atao hoe Jean-Frédéric Oberlin niasa tany Frantsa Atsinanana. Indray mandeha aho izy raha mbola mpianatra tao amin'ny kolejy dia nandehanaka any amin'ny vohitra anankiray any ambanivohitra, somary lavidavitra ihany ny tanàna izay nalehako. Ririnina na mirifiry tamin'izay, tototry ny oram-panala avokoa ny lalana rehetra. Noho ny tonga tao amin'ny tendrombohitra anankiray hoy ity mpitandrina frantsay ity dia nahatsiaro veraka tampoka foana teo ka tafapetraka tamin'ny tany. Vetivety foana dia nosontontory ary fantatro tamin'izay fa toromaso mialoha lalana ny fahafatesana izany ka dia nivavaka. Napetrako teo an-tanan'Andriamanitra ny fiainako. Rehefa izany dia renoka tsy nahatsiaro tena intsony aho. Asa na fotoana toy inona na toy inona no natoriako teo, fa noho ny kelikely dia taitra tampoka satria nisy olona nikosoka ny tenako. Nihiratra ny masoko ka indro lehilahy anankiray mpitarika saretiny namoa. Nomeny sakafo hoy ilay mpitandrina ka nahazo aina ary dia nakariny teo ambony sarety ary dia nentiny ka tonga somatsara tamin'ny vohitra anankiray izahay. Teo amin'ny vohatra io no najanony ary dia nisaotra azy fatratra sady nanome vola azy. Nandà mafy izany fanomezako vola azy izany ilay mpitarika sarety ka hoy izy tamiko hoe zavatra kely foana no nataoko taminao sady trosa tsy maintsy alohako raha teo izany satria adidin'ny olombelona ny mifamonjy amin'ny fahoriana ka tsy tokony ho karamaina raha mandony trosako. Iza ary ny anaranao? Mba lazao hoy ilay mpitandrina frantsay tamin'ilay lehilahy mpitondra sarety. Tena tiako tadidiana mihitsy ary ho tsarovako amin'ny fivavahana. Dia nolavin'ilay lehilahy mpitondra sarety ihany koa izany ary izao no namarana n'ilay lehilahy mpitarika sarety ny teniny hoe fantatro fa mpianatra ao amin'ny kolejy ianao ry tovolahy, mba manontany ianao azafady. Iza moa ny anaran'ilay Samaritana tsara fanahy? Tena tsy hitako velively izay havaly anao hoy ilay mpitandrina frantsay satria tsy voalaza ny soratra masina ny anaran'ilay Samaritana tsara fanahy. Aza tsy ny ary hoy ilay lehilahy mitondra sarety fa tsy ambarako aminao naovinanoviana ny anarako. Ary avy hatrany dia nokapohiny mba iriotra ny soavaly nitondra ilay sarety ka vetivety foana dia tsy taza ny maso intsony izy ary tsy fantatro mihitsy na izy io lehilahy io na iza. Eny, izany tokoa no olona izay manao asa soa tsy mba mila mitsoka trompetra, izany hoe tsy mba tia deradera fa manao soa amin'ny mangingina satria tsy izay derain'olombelona ny zava-dehibe aminy fa izay dia irain'Andriamanitra. Endry mpiaino-tsaina namako, izany no asa soa mendrika tokony ataontsika kristianina. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny Petsara Velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Matthieu 9:9-2. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofaza malaina fatomotrany andro izao. Azamiandro fotoana na vanso
azasainakory zay mpalohitra fizay kelo menao anovafo zay mitsimilanyori ho tsy minina fa tsy overitsy akory zay ata andro mbola dinina aiza se vitana zay lay onjany fanantenana azafany mijery ny solafaka aza miandro fotoana nanatra aza saina hoe oranoraraka fa ataovy ambale mempana zay mitsimilany ory ho tsy milina fa tsy overitsy akory zay ata andandro mbola dinina aiza ze vitana zay mitsimilany ory ho tsy minina fa tsy overitsy akory zay ata andandro mbola dinina aiza ze vitana aiza ze vitana aiza ze vitana harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo manolotra fankasitrahana antsika rehetra amin'ny alalan'ny fanarahana izao fandaharana ara-pahasalamana izao ny radio ny feon'ny fanantenana na manao fanjaniaina no hanolotra izany fandaharana ara-pahasalamana izany ho anao eto miaraka amin'ny samina isahana ny lafin'ny teknika dia minofinaritra ary mahakasika ny fisorohana ny tsy fahampindra eo amin'ny vehivavy bevoka no dinidinika izay arosoanao amin'ity anio ity ety am-piandohana dia mipetraka ny fanontaniana hoe mety tera-doza ho an'ny vehivavy ve ny tsy fahampindra inona ny mety mahatonga izany ary inona no azo atao mba hisorohana ny tsy fahampindra voalohany indrindra ny tsy fahampin'ny vy ao amin'ny rà no mitarika ny tsy fahampindra mihena mantsy ny tahirin'ny vy ao amin'ny vatan'ny vehivavy isaky ny misy fahaverezan-dra zany eo aminy anisan'izany ny fadimbolana ny fiterahana na mety voan'ny tazomoka ilay vehivavy na misy kankana ao aminy na ihany koa tsy mihinana ireo sakafo be vy loatra ny vehivavy bevoka anankiray maro zany ny vehivavy ny tsy ampy vy nefa tsy mahafantatra izany akory izy dia ahoana ary no ahafantarana hoe tsy ampy rà ilay vehivavy na ny reny ny ahafantarana fa tsy ampy rà ny vehivavy dia lasa hita hoe vizana be izy mahatsapa avizanana be raha bevoka ilay vehivavy dia mety hiteraka fahafanjaza eo aminy izany na ihany koa hiteraka fahasarotana any am-piterahana na ihany koa fiterahana tsy ampy volana izany rehetra izany ny loza mety hitranga vokatry ny tsy fahampindra eo amin'ireny ary tsy vitan'izany ihany fa ho an'ny reny bevoka ny zaza izay aterany eo am-piterahana dia lasa kely lanja rehefa tsy ampy rà izy marefo ilay zaza ary misy fetraikany amin'ny fivoaran'ny sainy izany mety hahafatin'ny zaza sy ny reny mihitsy ny tsy fahampindra noho izany dia tena zava-dehibe tokoa ny fisorohana ny tsy fahampindra eo amin'ny vehivavy indrindra fa ny vehivavy bevoka inona ary no atao mba hisorohana ny tsy fahampindra
azo atao ny misoroka ny tsy fahampindra sy mampitombo ny tahirin'ny vy eo amin'ny vatan'ny vehivavy mba hanana ny hery ampy amin'ny fotoana fiterahana sy hahasalama ny zaza izay aterany. Anisan'izany ny fihinanana pilifera indray mandeha isan'andro mandritry ny enim-bolana. Dia tohizana ihany koa ny fihinanana izany aorian'ny fiterahana raha toa ka tsy tapitra ny fatra feno izay tokony nohaninao nandritra ny fotoana nahabevokanao. Fisorohana ny tsy fahampindra ihany koa ny fihinanana ny odi-kankana. Ho an'ny vehivavy bevoka rehefa manomboka eno fa mihetsika ny zaza ao an-kibony dia mila manala kankana izany ny vehivavy bevoka satria ny kankana dia mitsetsitra ny sakafo izay ho an'ny vehivavy ka misakana ny vatan'ilay vehivavy mitondra vohoka tsy hahazo ny vitamina sy ny singam-pamelona avy amin'ny sakafo izay hohaniny. Noho izany dia ilaina mihitsy ny mihinana odi-kankana rehefa manomboka mihetsika ny zaza ao an-kibo. Fisorohana ny tsy fahampindra ihany koa ny fatoriana ao anatin'ny lay mandritra ny fitondrana vohoka sy rehefa teraka mba hisorohana ny tazomoka satria ny aretin'ny tazomoka dia miteraka tsy fahampindra ihany koa. Raha toa moa ianao izay mitondra vohoka mipetraka any amin'ny faritra be tazomoka dia ampirisiana mba hinana fanafody ody tazomoka eo amin'ny fahefa-bolany vohoka mba ho fisorohana izany aretin'ny tazomoka izany. Ary tsy adino indrindra ny fihinanana sakafo be vy toy ny trondro, ny atikena, ny voamaina toy ny tsaramaso sy ny sisa. Ny vehivavy bevoka rehefa mihinana pilifera satria izay no anisan'ny fisorohana ny tsy fahampindra dia mety sitranga izay tsiriana ateraka ny fihinanana ny pilifera, ohatra hoe mandoa izy na marary kibo, mivalana na mitohana ihany koa. Ka ny torohevitra omenantsika izany rehefa mihinana pilifera dia atelina miaraka amin'ny rano ilay fanafody fa tsy kepohana. Ny pilifera izany atelina miaraka amin'ny rano dia eo voan'ny sakafo hariva no hinanana azy. Misotro rano betsaka ihany koa mandritra ny fitondrana vohoka mba hampihenana ny fitohanana. Dia mihinana ireo karazana sakafo be vitamina C ihany koa ny vehivavy bevoka izay mihinana pilifera. Eo izany ny voasary, ny goavy, ny voatabia, ny voasary makirana sy ny sisa mba hanamora ny fandraisan'ny vatana ny vy. Dia tsarovy ihany koa fa ny fisotroana dite vazaha na kafe dia anisan'ny mampihena ny fandraisan'ny vatana ny vy. Ireo izany ny fisorohana ny tsy fahampindra eo amin'ny vehivavy bevoka dia manentana ny vehivavy bevoka rehetra mba hazotinana pilifera, hanala kankana, hiaro ny vatanao amin'ny tazomoka ary hinana sakafo be vy. Vinona ihany ty pilina kely hohaninao isan'andro ty ry Soameva. So mba hisy fiantraikany amin'ilay zaza ao an-kibonao io e. Tiano atao hoe pilifera ary velo ary tena misy fiantraikany tsara amiko sy ny zaza ato an-kiboko ty. Ilaina amin'ny fiforoana ny ranon'ny zaza mandrindra ny fitombony ao am-boka re sady mahatonga ho salama trany. Marina ho ry Soameva. So dia tokony ampitomboana ny fatrany raha izaniko. Raha isan'andro ihany ka mandritry ny enim-bolana fa amin'ny sakafo no anampiana azy. Ohatra hoe mihinana ravim-bomanga, ananambo, sosety, atody, arikovera, voatabia, paoma sy ny sisa. Indrindra fa ny trondro, atikena, hena sy ny voamaina toy ny tsaramaso. Rehefa sakafo be vy dia azoko hohanina avokoa. Amin'izay ampitsara ny eretrehako ny fiterahana. Asiana sakafo be vy farafahakeliny raha isan'andro izany ny sakafonao. Ry vehivavy mitondra vohoka, anananao hery ampy hatrehana ny fiterahana sy hahasalamanao sy ny zaza ho ateraka ao. Dia mihinana pilifera iray isan'andro mandritra ny enim-bolana. Ary mazotoa mihinana sakafo be vy toy ny hena, atikena, trondro, ny voamaina toy ny tsaramaso sy ny sisa mba hisorohana ny tsy fahampindra. Tena tombontsoa tokoa izany ny fihinanana pilifera.
dia mampirisika anao izay mba hanantona ny tompo-pahasalamana hahafahanao mandray torohevitra tsara hatrany avy amin'ireny mpiasa ny fahasalamana ireny. Ny fihinanana pilofera dia tsarovy fa manampy ny fitombon'ny zaza ao am-boka dia miantoka ny tahiry ampy hiatrehana ny fiterahana sy ny fampinonoana any aoriana. Ny fihinananao odi-kankana dia manampy ny vatanao hitazona ny vitamina sy ny singa-pamelona izay entin'ny sakafo hoaninao. Ary ny tombotsoa azonao amin'ny fatoriana ao anaty lay misy odi-moka dia fomba mahomby hisoroana ny tazomoka, indrindrandrindra ny amin'ny toerana be tazomoka izay anisa misoroka ny tsy fahampindra ihany koa. Raha tianao ny sombony ainao hanana vatana salama, raha tianao ianao reny mba ho salama mandrakariva dia kolokoloy ny fahasalamana, satria ilaina eo amin'ny fiforonan'ny ran'ny zaza sy ny fihazonana ny fahasalaman'ny reny ny vy izay ampy ao amin'ny vatanao. Hatreto indray ary aloha ny androany fa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray samy hotahin'Andriamanitra. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Tarika Hanitry Kristy. WR manolotra ho anao feo ny fanantenana. ao toko namanao ndrembovonjiarina viany zao mandombaravara natao aminao zao dia faly miarabanao ndray amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa trahatra n'izao fotoana zao ary mbola velonaina koa dia andeha amaky ny teniny izay mitondra izany aina izany ho antsika tsiraray avy isika. Dia hosokafantsika ny bokyny Genesis toko fa 7:10 ny andininy fa 12 sy ny manaraka. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa izy roa lahy tamin'ny Lota, mbola manana tokoa va ianao? Dia izay vinantinao lahy sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary nazovy anananao atao tanàna enti miala amin'ity tanàna ity. Fa horavanay ity tanàna ity satria efa lehibe ny fitaraina ny ao anatrehan'i Jehova ka dia naniraka anay Jehova handrava azy. Raha tsarotsika ny tantara dia nisy anjely izay tonga nitsidika ny Lota. Ay zany ny antondiany reto anjely reto dia ny ampandrehan'ny Lota fa tsy maintsy horavana ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora. Koa dia nasainy niomana i Lota mba hiala izany tanàna izany. Ary jereo ny famindrampon'Andriamanitra fa ireto anjely roa lahy reto dia nanasany Lota mba hiantso ny avany akaiky. Raha toa ka misy zany, ary fantatr'ireo anjely reo raha teo fa misy vinantony sy ny zanany, lahy sy vavy izay mbola ao an-tanàna, nasainy hoentina mivoaka ny tanàna. Ento miala amin'ity tanàna ity fa horavanay ity tanàna ity. Baika avy amin'ny lanitra ny fandravana ny tanàna ary tsy maintsy ho tanterahany izany. Resaka ora vitsivitsy sisa dia gadona ny afo izay andravana azy. Dia lasa tokoa Lota eo amin'ny 14 dia nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantony izay efa hanambady ny zanany vavy ka nanao hoe miainga miala amin'ity tanàna ity fa horavan'i Jehova ity tanàna ity fa nataon'ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Ry mpiainy malala, zava-doza tsy misy ohatr'izany. Raha toa ka misy
filazana manao hoe mialany tanàna fa isy zavatra hitranga dia toetra voajanahary ny olombelona indraindray io mitsilamodamoka io tsy mba manana fahataitairana impiry moa raha nijery an'ireny fahitalavitra reny tsika ohatra tamin'ny tsunami efa niazakazaka ny olona teo amin'ny sary anankiray nanao vonjaina noho ny fahatairana anaty ranomasina zay niazakazaka niakatra kanefa dia mbola nisy ihany ny olona nitaredretra taotry ny gaga taotry ny voafantsika ny tongony tsy afy mietsika ary indraindray dia misy mieritreritra reo indry inona koa ty vazovazo be tonga ity tao amin'ny tanàna anankiray tany Italia dia nilazana reo olona mba andahony tanàna satria isy fipohan'ny volkano dia mbola nisy olona ihany tsy nety niala fa mikarakara ny entany mikarakara ny tranony toy ny hoe mbola afaka iverinao izy ka mbola tsy horavy io tranony io ary na eto amintsika eto Madagasikara aza rehefa niakatra ny rano hita fa efa hotondraka ny rano anafitra ny trano honenana dia misy olona mbola tsy mety hiala ihany aoka mba anana izany fifoazana izany isika ka raha misy milaza amintsika fa tsy maintsy horavana ny tanàna ary ny tanàna voalaza moa dia tsy inona kory fa ity tanitsika ity mihitsy no tsy maintsy horavana hifarana ny tantarany ary tsy maintsy ho avy ny fotoana izay anapotehin'Andriamanitra izao zavatra izao satria feno faharatsiana ny tany toa ny faharatsiana izay nisy tamin'ny andro ny Lota dia efa tsy maintsy ho avy ihany koa ny famaranana ny tantaran'ity zao tontolo izao ity ndenge mba ho jerentsika ny voalaza ao amin'ny Petera 2:7 Petera 2:7 ary ny andininy 7 fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia hazonony izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy ny lanitra izay hitantsika ankehitriny sy ny tany hitantsika ankehitriny dia izao tehirizina ho amin'ny afo eo amin'ny andininy 10 dia ahoana ny fomba hisehoany izany fa ho avy taka ny mpangalatra ny andro ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy tsy voalohany angamba ianao no nandre izany teny izany tsy voalohany ianao no nandre ombianombieny fa ity tany ity tsy aharitra intsony fefa miaina ny vanim-potoana farany amin'ity tany ity isika ary tsy maintsy horavana amin'ny alalan'ny afo toany tamin'ny andro Sodoma sy Gomora ity tany ity raha tonga aminao zany tenin'Andriamanitra zany androany aoka ianao tsy handray vazivazy tahaka ny nataon'ny vinantony Lota ka ilaza hoe manao vazivazy ianao ry dada tsy ilaza hoe vazivazy toany tamin'ny andro Noa raha niantso nandritra ny 320 taona Noa tamin'ireo olona zay nanangana ny sambo fiara tsy lavitra koa reny kanefa dia tsy nanaiky reny olona reny dia safotry ny rano ry mpiainy malala manasanao ny lanitra androany mba handray zany fepetra zany handray fanapaha-kevitra aingana sy maika ianao aza mitaredretra fa tsy maintsy horavana ity tany ity ary izany no tonga androany taminao dia satria noho ny famindrampon'Andriamanitra ndenga jerentsika ny Genesis 7:10 andininy 10:15 Genesis 7:10 ary noho ny maraina koa ny andro dia nandodina any Lota ireo anjely ka nanao hoe miainga eto ny vadinao sy ny zanakao roa vavy zay eto fa ndreo mba haringana ianao noho ny eloko ny tanàna ary noho ny tiaraidretra izy dia notantanany izy roa lahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy noho ny famindrampon'i Jehova taminy famindrampon'Andriamanitra ry mpiainy malala no mbola hitantanany anjely anao sy ny ankonanao amin'ny alalan'izany teny izany manainga anao izy mba hiomana hiala amin'izao tany efa simba ny fahotana izao mety anontany ianao ahoana ary zany ny fomba hiaingana araiza ny lalana tsotra ihany ato amin'ny soratra masina ny lakle zay misy ny zavatra rehetra ilaina ny antso izany tenin'Andriamanitra zany amin'ny fanahy sy ny famarinana ao amin'ny Jaona 5:7 dia zao ny voalaza hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy misy ny fiainana mandrakizay ary reny manambara raha te hiala amin'ity tany ity ianao hiditra ao amin'ilay tany vaovao misy fiainana mandrakizay dia zao dinio ny soratra masina ry mpiainy malala adinio
ampahamalinana sy ampatotiana ny fitiavan'Andriamanitra fa izany no hitondra ny famonjena ho anao sy ny ankonanao. Dia manao veloma anao indray namanao ndre vovonjarinay vo amin'izany teny izany ary mame fotoana anao ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko. awr malagasy @gmail.com. antokopihira ranomasina fitaratra itosy. Zay lay monjany fanantinana. Ni sararo
awr boîte postale 700 Antananarivo 100. eo ampanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy faherena olovany ty firenena darena zareo tsy mahahitra fa tsara manazy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. tafahoana somatsara eto amin'izao fandarana fanabeazana zao ndray sika namana rila miarabanao a arabaina ihany ko mpiaino ary akasitrahana indrindra ny fanjoiny zao fandarana zao tsy adinoina koa nefa ny miarabany namana sama eo amin'ny lafiny teknika miarabany namana joely a dia miarabantsika rehetra. andeha horesantsika vetivety aloha izay noresahana teto amin'ny fandaharana teo aloha namana joely mahakasika ny fahamatorana ara-tsosialin'ny zazakely roa taona zay zany a no noresahana teo amin'ny fandaharana teo aloha tamin'izay a no noresahantsika fa ampirisihana mihitsy ny ray aman-dreny entanina ny ray aman-dreny mba tsy ho ianao ray aman-dreny indray a no sakana tsy ampivoatra ny zaza eo amin'ireo zavatra rehetra izay lalovana sy mitranga eo amin'ny fiainany fa mba ho mpanampy azy a ho mpanampy ny zanaka ao a mba hanana ny fahamatorana ara-tsosialy ara-dalàna. anio indray sika dia hibanjina manokana ireo fahamatorana ara-tsosialy ny zaza eo amin'ny fahatelo taonany. ina no azo ambara mahakasika an'izay namana joely le hoe famatorana ara-tsosialy zay moa zany ohatran'ny tamin'ny zaza aotra ka hatramin'ny faharoa taona zay hitantsika teo dia misy ihany koa ny dinga mpivoarana ara-pahamatorana eo amin'ny zaza telo taona. hita amin'izany hoe raha misy toerana tian'ilay zaza ale dia izy mihitsy no miteny sy mangataka izany. izy zany no manatona ny ray aman-dreny ny amin'izay toerana tiany ale. ohatra hoe ao an-trano izy de teo any tokotany dia miresaka miteny izany amin'ny ray aman-dreniny. matoa izy manko mivoaka ny tokotanyny dia mety efa ohatrany hoe leo an'le ao an-trano izy de te hivoaka ny tokotany isavabaovao zay ho fatariny ray ihany dia zay mahatonga azy miteny sy mangataka izany amin'ny ray aman-dreniny. ao anatin'izay dia manapa-kevitra koa izy ny lalao irery tsy mihera amin'ny dada tsy mihera amin'ny neny fa manapa-kevitra izy ny ilalao samirery dia eo izy a variana amin'izay zavatra ataony eo. efa manomboka mahay mandoko zavatra amin'ny crayon de couleur koa ny zaza manomboka eo amin'ny fahatelo taonany eo ary efa mavita manangana zavatra amin'ny alalan'ny kilalao ilay lazaina amin'le hoe jeu de construction a na ilay goba na cuba ireny zany dia efa manomboka mahay manangana zavatra amin'ireny izy na manomboka ihany ko ho an'ny zazavavy milalao saribakoly samirery. eo amin'ny fahatelo taonany zaza koa mantsy ny zaza no manomboka ampidirina any amin'ny sekoly na reny garaboly ireny dia any ireo mpampianatra ireo manomboka ny mamohan'ny sainy amin'ny alalan'ny resaka loko amin'ny resaka
soratra na amin'ireny resaka fananganana zavatra amin'ny alalan'ny kilalao reny dia anjaranao ray aman-dreny zany no miara-miasa amin'ny mpampianatra ny an-tsekoly amin'ny fampiarana izany fananganan-javatra amin'ny alalan'ny kilalao izany. Ya zavatra efa iainantsika andavanandro zany de anjarantsika fotsiny zany no manampy an'ilay zaza mba ahatotosa sy ahatanteraka ireo fitombona misy eo aminy. Akoatr'izay na manajoely inona ihany koa ny zava-baovao tokony ho hita eo amin'izay 7 taona ny zaza zay. Ny zaza manomboka eo 7 taonany dia efa mahay mampiakatra sotro any ambavany ihany koa. Dia ny azany eto de vavetrany de manentana hoe rehefa manomboka mahay mampiakatra sotro any ambava ny zaza dia tsy tsara fahanany ray aman-dreniny itsony satria iny fampiakarana sotro any ambava iny no mitarika ihany koa ny fahaleovantenany zaza ka raha mbola ampinao foana iny zaza iny ampinao foana mampiakatra sotro any ambava farany iandry anao foana iny amin'izay zavatra ataony rehetrarehetra koa avelao izy hianatra ny amahatena izatra amin'izay fa zay natao hoe fibeazana na de hoe tsy tomombana tsara aza ilay fampiakarana n'le sotro any ambavany de aleo zany ny zanakao mba aleo tena manomboka eo amin'ny 7 taona an'io rehefa manao an'izay fihetsika zay mihitsy no izy namana rila ya eo ihany koa efa afaka mamafatanana amin'ny lamba famaona ihany koa izy misy an'ireny hoe avy misasatanany reny de misy lamba famaona eo dia izy no efa mamafa ny tanany aveloany zaza anao an'izay fa aoka tsy hosakarana ny ray aman-dreny na ho ampiana indray fa fizarana fibehazana zay ataon'ny zaza izany. Ny zaza koa eo amin'ny 7 taona andreo de fa afaka mitantara zay zavatra nanjo azy izy na mitantara zay zavatra hitany teny an-dalana na tany am-pianarana. Dia indraindray ny zaza rehefa tonga any an-trano dia ohatrany hoe mandray vato anankiroa na ohatrohatr'izany miaraka amin'ny ravikazo kely de misy zavatra tantarainy eo na de tena tsy tantara hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary izy de misy zavatra tantarainy eo zavatra hitany tany iny zavatra niainany tany iny ary zao namana rila indraindray ny zaza mitantarany zay niainany tao tokantrano tao ka azagaga ny ray aman-dreny raha maheno ny resaky ny ataon'ny zaza amin'ny alalan'izay fitantarana izay satria zavatra hitany sy niainany zay. Efa mahita hevitra hafa na teny hafa na fananarana atao amin'ny olona ihany koa ny zaza. Ohatra misy olona mifoka sigara eo dia ny zaza efa mahay sahady miteny hoe aza mifoka sigara efa mahay teny ohatr'izany indraindray misy teny tsy apozina mihitsy avoaka ny zaza ho fananarana ny olon-dehibe de tadidio tsara na manarila sy ny mpiaino fa ny zaza dia tafiditra ao anatiny hoe mpanabe ihany koa manabe izy amin'ny alalan'ny zavatra hitany sy fantany de iny no entiny anabeazana ny olona zay hitany fa manao zay tsy tokony atao satria efa betsaka ny zavatra fantany betsaka ny zavatra tadidiny betsaka koa ny zavatra hainy ary indraindray aza zavatra tsy apozina no hainy dia amin'ny alalan'iny no ananarany sy hitenenany ny olona zay manao ny tsy tokony ataony. Ya manoloana izay rehetra izay na manajoely inona ary zany no tokony ho ataon'ny ray aman-dreny. Ny zavatra tiana tenenina aloha dia zao hoe ny ray aman-dreny sady mpanabe no mpitaiza samy hafa ny manabe sy mitaiza namana rila. Raha mitaiza ianao dia ianao ilay manome sakafo manome akanjo fa ny fanabeazana dia ny fanomananao ny zanako mihitsy ho amin'ny ho avy ray manontolo zany hoe amin'ny fanaovana raharaha amin'ny fampahafantarana ny zaza zay tokony ho ataony amin'ny famerenana ny zavatra amin'ny laoniny hoe zavatra tokony hipetraka amin'ny laony ohatra ny kiraro tsy fametraka eny ambony fandriana ohatra na ny po tsy fametraka eny ambony latabatra zany dia ampianarina ny zaza beazina amin'izany ny zaza noho izany dia ampianarina sy zary ny ray aman-dreny ny zaza hanana ny fahaleovantenany ary ampitombona mandrakariva izany fa amin'izany fanazarana zany eo amin'ny fanaovan'ny zavatra na ny fanaovan'ny raharaha madinika
iny no fanabiazana ny zaza ho tonga olombanina tompona andraikitra fa tsy tompotoerana. Ny olana manko de zao hoe ny ray aman-dreny dia manome fitaizana ny zaza fotsiny, fa raha vo zay fotsiny dia ho tompotoerana ny zaza, hoe ho lasa dada, ho lasa neny anarany fotsiny, fa tsy tompona andraikitra am'izay maharay mahareny azy zay, tsy tompona andraikitra amy mahavady azy zay. Ko zay no anabiazana ny zaza. Ka io fanabiazana ny zaza eo amin'ny fahatelotaonany io no mandrafitra ny atao hoe fananganana ny fototra iorena ny zaza any oriana any. Ka zay no nanentanana ny ray aman-dreny mba anabe ny zaza. Zarina ihany koa ny zaza anana ny fahatokisa-tenany, ka amin'ny alalan'io fahatokisa-tenany io no analany ny tahotra sy ny enatra rehetra any anatiny ihany. Ka ahafahanao manatanterak'izany dia ankasitrahanao sy derainao ny zaza am'izay zavatra vitany anankiray. Noho izany aoka ianao ray aman-dreny, tsy anome raha tena tonga de ngeza be ny zanakao, satria ianao mitady fahafapo amin'ny zavatra iny, dia raha farak'izay madinika no anyrahana azy, dia na tsy afapo azy ianao amin'iny dia ankasitrao sy derao ny zaza fa izay ny zavatra vitany. Zay zany le hoe manala ny tahotra sy ny enatra eo am'le zaza. Ao anatin'io fotoana io zany namana Joely no antoka lehibe mahatonga ny olona iray ho sarokenatra sy sarotahotra aty amin'ny fiainana aty aoriana. Zay mihitsy namana rila, rehefa tsy zarinao am'izay izy, tsy atokisanao ny zaza hoe ho vitany io, ho sarokenatra izy ary ho sarotahotra rehefa ny aoriana any. Ka mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fahamatorana ara-tsosialy ny zaza ny fanazarana azy, ka tsy tokony alaina mihitsy ny ray aman-dreny hanao izany. Ka na inona zany hoe ezaka tokony ataon'ny ray aman-dreny eo amin'ny fanazarana ny amin'ny fanabiazana ny zaza mba ahatonga azy anana an'izay hoe fahamatorana ara-tsosialy zay, de tokony hiezaka mihitsy ny ray aman-dreny am'izany rehetrarehetra zany, ary ankasitraka sy anome fahatokisana nyny zaza iny am'izay zavatra vitany mba ahatonga azy hoe mandroso miandalan'izay dingana ara-pahamatorana ara-tsosialy izay. Ankasitrahana indrindra ianao namana Joely ny tondra izany rehetra izany mba ahasoa ny zanaka malagasy indrindraindrindra, ahasoa ny zanantsika rehetra. Tapitra treo aloha ny fotoana nahafahantsika niaraka androany, fa de mananteny izahay fa mbola iona aminao mpiaindray amin'ny fandaharantsika manaraka. Mandrapitafa tompoko lahy, mandrapiresaka tompoko vavy. Veloma tompoko. Ivenarana re azajanona fa manomanana olombanina. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Tarika miora. Sakaizako marenao ve sany antsompitiavan'ilay tomponao ampandroso mpamandona sy maniry ampidirinao anatina lay tompona miandrila o aizianao mba miverena sakazato sara tompo malala mitadiana. Zay lay
fanantenana. Riondrinany tsy maratra manatony ilay mpiandry fenoatra ireo ferina ho tsabokio ka ho sitrana voko izay naratra lay tompona miandrila ho aizianao mba miverena sakaiza tsara tompo malala mitatiana rehotanao zay nahazatra ndeha avelao fefanandratra mialemenao sy reo kilema o avela sakaiza koa barenao ve zany antso mpitiava nilay tomponao faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly mifandray aminao indray amin'ny alalan'ity fiaramianatra ny tenin'Andriamanitra ity miaraka amin'ny radio Adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Ho antsika vao sambany nandre izany fandarana izany dia manontany aty aminay ararindra averimberina trano ny fanazavana fa samy hafa tanteraka mihitsy ny hoe radio Adventista iraisam-pirenena izay manana ny foibeny any Etazonia ary manana ny sampanasany maneran-tany takan'izany ny aty Madagasikara, mamokatra fandarana amin'ny teny-pirenena be deaibe ny radio AWR ao anatin'izany ny teny malagasy izay renao adiny ray miverina indrona miverina intelo any amin'ireo FM miara-miasa aminay ary azonao enona amin'ny alalan'ny Facebook, azonao enona amin'ny alalan'ny podcast ao anatin'ny internet ary azonao enona koa ao anatin'ny sitiny AWR site web izany. Afa indray ireo FM, radio FM izay eto toerana ny misy azy sahan'ireo federasiona samihafa. Ka matetika isika mampifangaro an'ireo ny olana kely dia be deaibe aminareo no manoratra taratasy makaty aminay mahakasika ny fandarana alefan'ireny radio FM ireny. Ka tsara zany ny amiatrahana trany izay fanamariana izay raha misy fanontaniana miainga avy amin'ny fandarana vokarin'ireny FM eto an-toerana ireny dia any aminy ianareo no manontany satria izareo no namokatra ilay fandarana. Fa raha toa ka mahakasika ny fandarana izay vokarin'ny radio AWR mandeha ao amin'ny FM dia aty amin'ny AWR ianareo no manontany. Zay ny fanamarina voalohany. Ny faharoa dia mbola asaina trany ianareo rehetra izay nahita tombontsoa tamin'ny fanarahana ny fandaran'ny radio AWR na ny radio feon'ny fanantenana na oviana na aiza misy anao eto Madagasikara indrindra fa any ambanivohitra any. Ianao izay nahalala ny fahamarinana vokatry ny fanarahana ny radio AWR ary tonga teo amin'ny ranon'ny batisa. Misy fanomezana manokana izay fa nomaninay ho anao radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay tsy hitanao varotana eny an-tsena matanjaka dia matanjaka indrindra fa ho antsika any ambanivolo any. Inona no atao? Manorata aty aminay antsoy ny laharana telefônina 034 06 797 62
aotra 3 4 aotra 4 7 sivy 7 4 aotra 3 4 aotra 4 7 sivy 7 4 034 06 797 62 zay no ela fa ndeha itsika hiditra amin'ny fiarah-mianatra amin'ny ity anio ity. ny loha hevitra fototra ao amin'ny soratra masina manontolo izay voapirofo ao amin'ny testamenta vaovao ny fahatanterahany arabaka teny dia izao: maty Jesosy Kristy ho fanatitra ho an'ny fahotana izao tontolo izao, isolo heloka antsika zany, ary nitsangana tamin'ny maty ho santatry ny fitsanganana amin'ny maty ho an'izay rehetra nanaiky izany famonjena nataony izany ho an'ny tenany manokana. Zany ny fahamarinana fototra iorenany drafim-panavotana iray manontolo. Ny teolojiana rehetra izay mandany rany Kristy ho fanavotana dia mandaa ny fo sy ny fanahany fivavahana kristianina mihitsy. Ary marina tokoa fa ny hazo fijaliana tsy misy raha dia tsy mahavonjina izana izy. Saingy tsy vitany raham-biby izay tandindona ihany zany, ary tsy vitany ran'olombelona koa, satria Jesosy ilay tsy nanana ota irery ihany no afaka naonao izany ho antsika olombelona izay efa teo ambavahoana ny fahafonganana mandrakizay. Isaorana tranon'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika noho izany fitiavana tsy tratry ny saina izany, izay tsy fitiavana ambava fotsiny, fa nasehony tamin'ny fidinana ambany dia ambany, ny fangaro tamintsika mpanota izay tsy mendrika hifandraisana akory, ary dia tsy vitan'izany fa nanaiky ho vonoina teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenanao. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe: moa Jesosy nanaiky ho faty an-tsitrapo, sa nisy faneriterena? Ary aniza no antony nahafatesany? Inona ny zavatra tanteraka no nanekeny ho faty isolo antsika? Dia manasanao aho hamaky izay voalaza ao Galatiana 1:4. Galatiana 1:4 izay mivaky tahaka an'izao: izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika, anafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao, araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafahany antsika. Izy no nanolotra ny tenany, fa tsy niterena na novozonana hanolotra ny tenany. Ary ny antony dia mazava, mba hanafahany atsika mifaharatsiana manandevo atsika. Te hiala isika, fa tsy afaka, fa izy no vahaolana ao antsika. Ary araka ny sitrapon'Andriamanitra ray izany fandorantena an-tsitrapo nataony izany. Ary dia mbola izany koa, tena izany mihitsy no tiany mba ho ataontsika rehefa manaraka azy sy manao ny sitrapony, fa tsy kristianina be resaka fotsiny, mahay mifanakalo-hevitra mikasika ny fahamarinana, fa tsy mahay miaina mifanaraka amin'izany. Tsy ankasitran'Andriamanitra ny fanompoana antery na ankolaka na mivantana. Tiany raha ho vokatry ny fitiavantsika azy rery ihany no anaovana ny sitrapony. Mampalahelo moa fa isika olombelona indray no manery ankolaka na mivantana ny hafa hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fomba fanao ny raisina avy tamin'ny Satana mivantana izany, fa tsy avy amin'ny fomba an'Andriamanitra velively. Raha ny fanerena no fomba mety dia efa nataon'Andriamanitra hatrany am-boalohany izany fanerena izany, saingy halan'Andriamanitra ny fanompoana antery tahaka an'izany tsy atao amin'ny fitiavana. Nomeny fahafahana misafidy malalaka ho tia na tsia, hanaraka ny sitrapony na tsia isika tsirairay. Manana tombam-bidy tsy voafetra ny safidy hanompo atosiky ny fitiavana, ary ny fitiavana irery ihany. Jesosy dia nanolotra ny tenany noho ny fitiavana noho ny fitiavana anao, noho ny fitiavana antsika madiodio, ary tiany ho tahaka an'izany koa ny fanoloran-tenantsika ho azy. Fitiavana ny soloheloka antsika izy ary io fisoloana io, tsy pio tsara le teny hoe fisoloana, io ny fototra iorenany drafim-panavotana manontolo izay ny volavolain'Andriamanitra hamonjenantsika. Mendrika ny ho faty isika noho ny fahotantsika.
vokatry ny fitiavany antsika nefa dia nanolotra ny tenany hisolo antsika izy araka ny voalaza ao Galatiana 1:5 maty tamin'ny fahafatesana izay mendrika ny ho antsika izy ka aoka tsy ho adino velively mihitsy fa ny fahafatesan'i Kristy ane ho solontsika mpanota no fahamarinana lehibe ny pohira ny fahamarinana hafa rehetra izay tsy mety ritra tahaka ny fitiavan'Andriamanitra ihany. Indraindray dia variana amin'ny zavatra hafa manodidina an'izany sika dia adino ilay tena fototra. Ny fanantenantsika ny fahamerenana antsika amin'ny laoniny, ny fanantenantsika fahafahana ary fiainana mandrakizay any paradisa dia miorona eo amin'ny asa nataon'i Jesosy ho antsika avokoa. Dia nanolorany tenany ho faty noho ny fahotantsika. Raha tsy nisy an'izany dia tsy nisy dika ny finoantsika. Angamba lasa nanompo sampy sika ary nametraka fanantenantsika sy ny fitokiantsika tamin'ny sarovongana samihafa izay tsy afaka manao ninonina. Ny famonjena dia avy amin'ny rany Kristy irery ihany ary ampy ho famonjena mandrakizay izany fa tsy mila raha hafa intsony. Be deaibe ny teny ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay afaka miresaka mikasika izany raha ny Jesosy nalatsaka ho famonjenantsika izany. Anisan'izany Mateo 5:7 manao hoe fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Ao amin'ny Efesianina 2:13 dia izao nolazainy. Ankehitriny kosa ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny rany Kristy. Ao amin'ny Hebreo 7:14 dia izao nolazainy maika fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no anadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Dia mbola afaka manampy izany koa ny ao Petera 1:17 fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rasoan'i Kristy. Misy olona izay matahotra ny overy satria mpanota tsy mety ho tanteraka mihitsy ono. Na dia efa vita batisa aza dia izao ny voalaza ao amin'ny boky The 5 Live By page 100. Tsy sitrak'Andriamanitra ny avery-toky anao sy ampahorianao ny fanahinao noho ny fahatahorana fa tsy raisin'Andriamanitra ianao satria mpanota tsy mendrika. Azonao atao ny milaza hoe fantatro fa mpanota ny tenako ary izany no ilako mpamonjy. Tsy manana fahamendrena na fahatsarana mba hazoko mitako famonjena fa ny ranolay zanak'ondrin'Andriamanitra izay mahaisotra ny fahotana izao tontolo izao no entiko anatrehan'Andriamanitra izay anongatahako mba ho fanandramana velona eo amin'ny fiainantsika ny izany finoana ny nahafatesan'i Jesosy hisolo antsika tsirairay izany ary izany no tonga antsika ho tafajoro amin'ny fanarahana azy hatramin'ny farany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.